Ampitombona amintsika hatrany ny riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Faly miarahaba-tsika rehetra amin'ity alahady faha 11 ny volana Jona ity taona 2024 ary manantitra ny fiarabana ny raim-pianakaviana rehetrarehetra izay manaraka izao fandarana logos toriteny marina zao. Miarahaba ny raim-pianakaviana rehetra na ho atsika ny Madagasikara na ho atsika izay mielipatrana manerana zao tontolo zao. Ilay ray be fitia, ilay ray tsika any an-danitra ny hitahy anareo raim-pianakaviana rehetra amin'ny andraikitra sy ny adidy sahaninareo, na eo anivon'ny firenena, na eo anivon'ny fiangonana, na eo anivon'ny ankonana izay nametrahan'Andriamanitra atsika. Mialoha ny andrenesantsika ny afatra amin'ity alahady maraina ity dia manasa anareo aho hivavaka isika. Jesosy io misaotra anao zahay fa mbola notahinao ka mbola velonay na soma tsara n'ity alahady maraina ity. Indrindrandrindra mifanandrify amin'izao alahady fetin'ny ray zao any amin'ny firenenay dia mitondra ambavaka manokana ireo raim-pianakaviana rehetra, indrindrandrindra ireo mpanaraka an'ity pejy ity ary manaraka zao toriteny alahady maraina zao. Ny andon'ny lanitra sy ny tsiron'ny tany harotsaka ao aminy, ampahirezinao amin'ny ady sarotra zay atrehany amin'ny famelomana ny ankohonana, amin'ny fiarovana izany, ary indrindrandrindra ny adiny eo anatrehan'ny asan'ny maizina zay hiarovany ankohonany koa. Ianao Jesosy no hiandany aminy, ianao Jesosy no hanafery azy ary aza vela hatokotena na eo aran'ny tanjany sy ny fahaizany fa ataovy miakina aminao riany satria tsy mahefa na inona zay raha tafasaraka aminao. Tonga indray ny fotoana andrenesanay ny afatra dia tendreo ny molotro, irao ny serafima hanendry ny molotro ka tsy hisy voalaza afa-tsy ny sitraponao ihany. Ny anaranao Jesosy no angatahana izany. Amen. Ny tenin'ny soratra masina zay akatsika ny afatra amin'ity alahady maraina ity dia arak'izay hita ao amin'ny bokin'i Ezekela. Ezekela 7:10 ny andinin'ny 2:20 ka hatramin'ny andinin'ny 4:20. Ezekela 7:10 andinin'ny 2:20 ka hatramin'ny andinin'ny 4:20 mivaky toy izao ny anaran'i Jesosy izany. Izao no lazain'ny Jehovah Tompo: izaho dia aka amin'ny rantsana avo indrindra amin'ny sedera avo ka hamboleko izany holaingosako ny tendrony laingony ny lendenoka ka hamboleko ao amin'ny tendrombohitra avo sy milangalanga izany. Ao amin'ny tendrombohitra avon'ny Israely no hamboleko azy ary andratsana sy hamoa izy ka ho tonga sedera tsara indrindra ary ny vorona samy hafa rehetra hitoetra ao amin'ny alokaloko ny rantsany no hitoerany. Ary ho fantatry ny hazo rehetra any an-tsaha fa izaho Jehova no efa nanetry ny hazo avo ka nanandratra ny hazo iva ary nandazo ny hazo maitso ka nampaniry ny hazo maina. Izaho Jehova no miteny sady manao izany. Amen. Raha apetraka amintsika ny fanontaniana hoe iza moa Andriamanitra, na koa avadiko le fanontaniana mba azahoantsika azy misimisy kokoa dia ny hoe ahoana re no mety, inona ny voambolana anankiray na teny ray fotsiny ahafahantsika mamaritra hoe iza Andriamanitra. Za tsy miteny hoe toetra fa hoe iza. Raha saina mikaroka atsika zany ka saina miteny, tsy miteny afa-tsy teny tokana, tsy manao phrase, manao définition famaretana an'Andriamanitra, tsy hoe Andriamanitra dia zao, Andriamanitra dia zao, teny ray mora ihany azonao amaritana an'Andriamanitra inona ny voambolana mety ao anatin'ny eritreritrao. Fa raha ho anahy manokana dia ny voambolana hitako hoe mahalaza an'Andriamanitra dia mialatsiny fa amin'ny teny frantsay no naovako azy dia hoe paradoxe Andriamanitra na koa contradictoire
andriamanitra. Contradiction zay. Raha izaho erzela no antaninareo ny teny anankiray mahalaza an'andriamanitra dia hoe paradoxe na hoe contradiction andriamanitra. nahoana no ny fidy an'io teny io? Misy voambolana teolojika zay noforonona teo ny olona manana ny tantara ny ara-teolojia eo amin'ny tantara. Anisan'izany i Kierkegaard izay tateoriana io voambolana noforon'ny Kierkegaard io a no raisiny Heidegger ary mbola no amafisiny Levinas tateoriana. Io voambolana izay nilazany reo olombe reo an'andriamanitra dia hoe le tout autre. Tsy hitako ny andikana azy amin'ny teny malagasy. Le tout autre. Dieu est le tout autre. Fa maninona no izay no lazany azy zany hoe tsy mifanalavitra amin'ilay famaritana ananazy zany dia hoe paradoxe na contradiction na ny Kierkegaard sy Heidegger ary Levinas dia le tout autre. Dia raha mpifanenantsika ireo famaritana anankiroa reo dia zao, inona no mahazatra atsika rentsika momba an'andriamanitra rehefa miresaka hoe andriamanitra ny olona dia inona no tonga ao an-tsain'ny olona voalohany dia hoe andriamanitra mahery, Dieu tout puissant. Kanefa raha te hafantatra feno ny momba an'andriamanitra isika, ny révélation an'andriamanitra tena izy ary faratampony ary tsy misy anampiana ary tsy misy analana dia andriamanitra nanambara tena amin'ny olombelona teo amin'ny hazo fijaliana. Teo no nampiaiky an'ilay kapiteny romanina hoe tena zanak'andriamanitra tokoa lay ity. Tsy tamin'i Jesosy nitsangana maty no nampiaiky ny olona hoe zanak'andriamanitra ity fa Jesosy maty teo amin'ny hazo fijaliana. Zany hoe c'est tout à fait le contraire. Mifanohitra amin'ny eritreretintsika tout puissant aseho amin'ny endrika marefo, aseho amin'ny endrika osa, aseho amin'ny endrika malemy. Zay le mahatonga an'ilay teny hoe paradoxe. Lazainy hoe andriamanitra tout puissant nefa maty teo amin'ny hazo fijaliana. Ary tsy mba hoe maty tsotra, hoe maty amboninahitra, fa maty tamin'ny fahafambaraka sy maty tamin'ny henatra ary amin'ny fomba feno habibiana. Dia petraka ny fanontaniana ahoana ny maha tout puissant azy nefa izany aza no nahazo azy. Ao ihany koa ny famaritantsika an'andriamanitra hoe andriamanitra tsy tapesipesena, infiniment grand. Kanefa rehefa mahatsiaro ny krismasy isika, ilay andriamanitra lazaina hoe infiniment grand, ny lanitry ny lanitra ny seza fiandriana ary ny tany no fitoeran-tongony. Ilay andriamanitra atretraika ho mandrakizay de l'infini moins l'infini à plus l'infini, zany hoe andriamanitra tsy azonao refesina no indro tonga zazakely 40 cm tao akibon'ny Maria. Zay le hoe le tout autre. Zany hoe rehefa misy famaritana hitanao momba an'andriamanitra zany ao anatin'ny eritreritra ao dia ny mifanohitra amin'izay ny fomba isehoan'andriamanitra amin'ny olona. Zay le izy hoe Dieu tout puissant, infiniment grand, dia c'est le paradoxe, ny mifanohitra amin'izay ny fiantefany sy ny fisehoany aty amintsika. Ary zay no mahasarotra ny tsy hoe sarotra fa tsy azo hamaritana an'andriamanitra satria izy dia mifanohitra foana amin'izay fieverantsika azy. Ny fievitro tsy fievitrareo. Tahaka ny avy ny lanitra sy ny tany no avy ny elanelany fisainako sy ny fisainanareo. Zay maha le tout autre azy, zay maha paradoxe azy, zay maha contradiction an'andriamanitra. Ary ny texte anjarantsika androany dia mifanandrify loatra amin'izany indrindra. Ny famaritana nomeny Heidegger
ny am'izay andriamanitra zay dia mifarandrify tsara amin'ny fomba hilazany Ezekely azy eto amin'ity texte nomeny perikopantsika ty satria ho an'ny Heidegger le hoe le tout autre dia ao ambadiky le tout autre de hoe c'est un Dieu en devenir zany hoe andriamanitra izay tsy mijanona am'izao fotsiny fa andriamanitra mbola misy zavatra ho avy misy zavatra andrasana foana aminy ary zay le hevitry ny atao hoe eskatolojia ny eskatolojia hitanareo a ohatra ny olo anankiray mijoro eo amoron-dranomasina de mijery anao ny faravodilanitry ny ranomasina iny de ozany hoe rino farany de arakaraky ny androsonao makeny amin'ny faravodilanitra iny a mbola misy faravodilanitra afakoa izany no atao hoe eskatone zany hoe heverina hoe io kanefa mbola misy hafa mbola tany zay le en devenir ny olona koa rehefa ohatray amin'andriamanitra mieritreritra atsika hoe rehefa manaradiany Jesosy na manaradian'andriamanitra de hoe ohatra zao andriamanitra fa plus ianao manatona azy plus izy ohatrany hoe misy elanelana aminao tsy hoe andriamanitra ny mandositra tsy hoe andriamanitra tsy azo atonona fa izay mihitsy ny karakteristika an'andriamanitra hozy ty maopera anankiray ty nytoriteny ray mandeha hoe arakaraky ny anatonako an'andriamanitra ozy izy arakaraky ny mahakaiky an'andriamanitra no atsapako fa mbola misy elanelana mankadiry eo amiko sizy averiko miteny ty maopera ty arakaraky ny anatonako an'andriamanitra arakaraky ny anakaikezako an'andriamanitra no atsapako fa misy elanelana mankadiry eo amiko sy andriamanitra tsy hoe andriamanitra lavitra tsy hoe andriamanitra any ambony any fa tiano tenenina de hoe tsy haitsika ny mamaritra azy ary tsy araky ny eritreretantsika azy izy kanefany a normal izay fahatsapana izay un Dieu en devenir andriamanitra manatona satria tsy sika ny mahay manatona azy zareo tsara ny manomboka amin'ny Genesis toko voalohany ka hatraty amin'ny apokalypsy de ny sary sao de andriamanitra foana no manatona ny olona satria arakaraky ny anatonatsika an'andriamanitra no misy elanelana tsy haitsika ny manatona azy ary zany no aseho mazava tsara eto amin'ity perikopa ity ny amin'ny fomba hanarenan'andriamanitra indray ny Israely aorinan'ny fahababoana moa ny contexte eto amin'ny Ezekely amin'ny fomba ahoana ny hanarenana nyty firenena zay tsy misy fanantenana intsony ity de ahoana ozy izy eo amin'ny andininy faharoa amby roapolo izao lazainy Jehovah tompo izaho dia haka amy rantsana avo indrindra amy sedera havo ka amboleko haka rantsana kely anankiray aho amin'io sedera io ary iny rantsana kely iny no amboleko re tendrombohitra ho lasa sedera hazo lehibe anankiray azo ny vorona rehetrarehetra ialokalofa izay no zavatra ilazan'ny Ezekely azy ato noho zany ny andriamanitry ny Ezekely dia asehony eo hoe tsy tonga dia am'le endriny hitanao io no afahanao mamaritra ny zava-misy tsy hoe zao ny zavatra hitan'ny masonao de zany hoe izay zany no izy fa mbola en devenir ny andriamanitsika tsy andriamanitra statika ary zay niteneniko foana eto ampejy hoe isika tsy manompo sampy fa tsika manompo an'andriamanitra ina ny mahasamy hafa an'izany ny sampy na ny idole de zavatra tsy mihetsika tanareo zany sampy zany ohatrany hoe misy sarivongana na koa hoe misy vatakazo na koa hoe misy renirano de zavatra tsy mihetsika ianao le manompo an'le zavatra no mila manatona azy ohatra mila makeny amy doany ianao mila mandeha miakatra tendrombohitra ianao mila mandeha makany amoron-drano ianao mila mandeha makeny am'le toerana ianao statique fa ny andriamanitra ny baiboly de c'est un Dieu toujours en mouvement andriamanitra mihetsika ary satria en devenir andriamanitra hoy Heidegger ary izay fampanantenanany amin'ny fanorenana indray ny Israely zany dia miatomboka amin'ny atao hoe famelan-keloka eto am'izay tsika miditra amy lohevitsika hoe famelan-keloka mitondra fiainana
alohany hanorenana indray an'Israely dia tsy maintsy mandalo an'izay atao hoe famelan-keloka zay izy. Ino io famelan-keloka io? Ny famelan-keloka tsy hoe fafana fotsiny eloka ao ry Israely ajanona atao tony tsy nisy ny teo aloha, tsy zay, fa ny famelan-keloka dia manome possibilité an'ilay olona navela eloka mba hahafahany miverina hatramin'ny voalohany indray, manao compteur à zéro zany teny frantsay, ary ahatonga ny fiainany hamokatra. Anisan'ny blocage anankiray eo amin'ny fiainan'ny olona, na ara-panahy io, na ara-nofo io, na ara-tsaina io, dia ny mahafatsapan'ilay olona fa tsy mbola voavela ny elony. Raha mbola tsy mahatsapa sy tsy manaiky ny olona anankiray fa voavela eloka, dia facteur de blocage amin'ny zavatra iainany zany. Ny hoe tsy inoany ny famelan-keloka zay nomena azy. Azadiny fa ny mahatonga ny fiainana ho possible iainantsika dia satria isika manana an'Andriamanitra mpamorona. Ile mpamorona azy tsy hoe mahary lanitra sy ny tany ihany, fa afaka mamorona conditionnement vaovao amin'ny fiainan'ny olona anankiray mba hahatonga ny milony ho productif. Le hoe créateur tsy hoe mpahary ny lanitra sy ny tany ihany, eny zany efa fantatsika, fa misy aspect anankiray koa tsy fantatsika hoe créateur Andriamanitra dia ina moa le création? Mamorona miainga avy amin'ny tsy misy, création ex nihilo zany théologienne, zany hoe afaka micréer conditionnement vaovao miainga avy eo ambonin'ny faharavana anankiray Andriamanitra ka mahatonga n'iny olona iny ho hamokatra. Satria olona io mety tsy misy zavatra azo antenaina ntsony any aminy raha jerena ivelany, raha jerena ny tantarany, raha jerena ny momba azy dia hoe inona ny mbola andrasana amin'ny olona io, tsy misy azo antenaina aminy raha ny fijery ety ivelany. Eo indrindra no mahasarobidy ny famelan-keloka. Ny famelan-keloka c'est l'acte de donner un conditionnement nouvel. Mamorona zay le hoe omeko fo vaovao ianareo, ataoko meko fanahy vaovao ianareo, famorona am'izany. Io tsy tip-top, tsy inona moa fanaovana tip-top tiako tenena ty, tsy mpanao Andriamanitra tsy mpanao brocatera, fa Andriamanitra mamorona. Tsy hoe amboamboarina kely le fiainanao misy tsy mety kely iny hoe ty asiana retouche kely ohatra le manao entretien trano, fa avaozony tanteraka mba hahatonga azy hamokatra. Tahaka amin'ilay sampakazo kely anankiray alaina avy eo amin'ilay sedera dia ambolena amin'ny tendrombohitra, tonga hazo lehibe, azony vorona ialofana hoy Ezekela eto amin'ny fahitana zay nilazaina azy eto. Izany no vokatry ny famelan-keloka. Ny famelan-keloka dia manome possibilité ho an'ny olona anankiray hamerina amin'ny laony indray zay zavatra rava ary hahatonga azy hamokatra ho olom-baovao. Misy fomba fitentsika malagasy zay fampiasantsika amin'ny fiainana andavanandro, indramiko malaza tsara nyty zavatra lazaiko ty, le hoe tsy misy vorondolo ozytsika ka hitera boromanga. Tsy zay moa le filazantsika azy. Kanefa dia misy zany eo amin'ny fiarahamonina olona, ianao zao mieritreritra hoe misy olona zay tsy ampozinao hoe ohatr'izao iny olona iny nefa ny taranany lasa lavitra, na koa tsy arakarak'ilay fari-piainan'ilay olona, na koa tsy arakarak'ilay toetra mampomba an'ilay olona. Mahavariana eo Andriamanitra hoe misy matetika moa tena hoe tsara taiza le zaza dia zay nato, fa misy ka indraindray lay ray aman-dreny, satria andrano afetany ray dia mitodika amin'ny ray sy ny fiararam-pianakaviana rehetra, mety tsy manjary mihitsy, nataontsika hoe tsy manana ny maizy azy rehetra mihitsy, nefa Andriamanitra afaka mamorona fiainana vaovao, nefa Andriamanitra afaka tsy miankina amin'izay ny asa ho ataon'Andriamanitra aminazy sy ny taranany. Fa tsy hoe ohatr'izay le rainy, na ohatr'izay le reniny, na ohatr'izay le ray aman-dreny dia hoe bon potika sy soavy ntsony zany reto ankizy reto, tsia.
afaka maka rantsana avion amin'io sedera efa lo io izy ary iny indray no espoir apetrak'andriamanitra ho aminy sy ny ankonany. Tanteraka zany tamin'ny zanak'Israely io firenena zay verina hoe firenena mady fiatoka maditra tsy hita mihitsy zay lazana azy ary hitantsika hatramin'izao ny zavatra ataony eo le paradoxe nefa zany firenena zany dia tian'Andriamanitra nanorenan'Andriamanitra teny fikasana hoe avy aminao no hitahina ny firenena rehetra. Jereo tsara nge le paradoxe amin'ny fomba ahoana moa no ahatonga ty firenena maditra ity ho lasa fitahina ho an'ny olona rehetra. Fa izay no mahatototra an'Andriamanitra, izay no mahaparadoxe an'Andriamanitra, izay no mahacontradiction an'Andriamanitra. Dieu peut créer la vie à partir du néant. Dieu peut créer la vie à partir des ténèbres. Dia raha mitodika aminao koa zany izy hoe anao zany mitovy toetra amin'ny zanak'Israely, taranaka mafiatoka maditra tsy hita zay andraisana azy fa azon'Andriamanitra mbola ampiasaina ianao. Zay ny filazantsara eto, hamokatra hitondra fiainana amin'ny manodidina anao. Ary aza manaiky lazain'ny olona hoe ianao tsy possible mihitsy ianao hamokatra zavatra tsara satria ianao olo ohatry zao. Izay ny Andriamanitra fantatry ny fiarahamonina. Fa ny Andriamanitra zay torika aminao dia c'est le Dieu le tout autre, c'est le Dieu du paradoxe, c'est le Dieu de la contradiction. Ary izay mihitsy azy Andriamanitra ahatonga henatra ho an'ny olon-kendry. Impiry io firenena Israely io no saiky naringan'Andriamanitra no ny ditrany. Fa ozy Andriamanitra hoe mbola asiko sisa eo aminao, ary ho sisa io izy no hanorona anao indray ry Israely. Zany hoe mbola misy zavatra azo antenaina ihany amin'io Israely efa tsisy azo antenaina io. Tsy hoe Israely no azo antenaina fa Andriamanitra mbola afaka, mbola mahita rantsana kely alainao mba ahafahany mahatonga anao ho azo lehibe indray. Fanantenana tsy misy mihoatra an'izany raha ny soratra masina anjarana. Fanontaniana apetraka amintsika hoe fa inona moa ny antony nahatonga ny fariseo tsy ho finaritra an' Jesosy mihitsy tamin'ilay vehivavy izay tadidinareo Jesosy nasain'ny fariseo anankiray hoe Simeona ny sakafo taony an-tranony. Dia nandritry ny fisakafoanana dia nisy vehivavy entre guillemets lazaina hoe mpivarotena na ratsy fitondrantena tafatsiropaka tapaka tao amin'ny fanasana. Dia nitomany tao tongotry Jesosy dia nanakotsany tongotry Jesosy tamin'ny ranomasina, namafazany tamin'ny volondohany, ary nanositra menaka manitra lafo vidy ny tongotry Jesosy ka natezitra any Jodasy hoe maninona no lanilanina foana amin'izao io ranomanitra io, tsy aloha hoe mba namidy mba ahafahana mikarakara ny mahantra. Izay moa ny excuse fa zavatra hafa fantatsika ny momba ny Jodasy fa tsy any resaka. Fa tezitra ity Simeona ity nahita an'izao scénario zao. Inona natezitra azy? Tsy hoe mialina an'ilay tsy hoe ao zany, tsy hoe ao eo le toetran'le fariseo hoe mpanota io tsy tokony fampikasokasoka amin'ny mpanota, ianao zay milazanao raby, milazanao Andriamanitra, tsy tokony nefa ianao mbola manaiky orokoroan'ity vehivavy ity, mbola manaiky asiny menaka sy ny sisa. Fa profond kokoa ny antony. Dia hoe fa ahoana no mbola ekena amin'ity Jesosy ity izao vehivavy izao nefa fatapoko fatam-pirenena fa tsy azo ekena izy. Eo ny voalohany. Izay le hoe Andriamanitra manao contre-pied ny fiarahamonina hoe fa ahoana. Izay le maha-paradoxe an'Andriamanitra. Izay le maha-contradiction an'Andriamanitra. Fa ahoana kosa? Ray zay. Faharoa manarakaraka an'izay, nodokafan' Jesosy io vehivavy zay nitondrona molotra io hoe niditry ny tranonao ary Simeona. Ity tsy mba nosoranao menaka ny lohako toy ny fanao ny traditionnatsika. Satria ny traditionnatsika jiosy ozy Jesosy dia rehefa manasa vahiny ianao dia hosora menaka ozy ny fitenitsika malagasy. Fa tsy nataonao zany, fa ity vehivavy ity nosorany menaka ny
tongotro. Jereo tsara ilay contradiction aseon Jesosy sady contraste marary zany frappe zany fitanova zany frappe Jesosy zany a ny lohako zay tokony nasianao menaka araka ny fahalala-pomba zany hoe ty Jesosy le na ny fomba minimum aza tsy nataonao tamika fa ity vehivavy ity navita mihoatra noho nandrasana aminy dia nanisy menaka ny tongotro. Zany hoe ity vehivavy ity rehefa voavelany elony satria Jesosy namelany elony dia teo no eo de navita zavatra tsy azo noeritreretiny. Ilay vehivavy ordinaire moins qu'ordinaire azy navita zavatra extraordinaire rehefa natsapa fa voavelany elony. Fa ilay lehilahy fariseo kosa zay mihevitra ny tenany ho masina ary mihevitra ny tenany ho ara-dalàna araky ny fitsipiky ny fiarahamonina sy ny fomba mpivavahana no lasa olona tsy mahalala akory zay tokony ataony. Jereo tsara le sary a ilay lehilahy mpitondra fivavahana, ilay lehilahy masina, ilay lehilahy mifanarakaraka ny lentany fiarahamonina sy ny fomba mpivavahana tsy mahalala akory zay tokony ataony. De ina moa le teny Jesosy hoe raha ny fomba antsika dia manositra menaka ny lohako, manositra menaka ny vahiny ary manasa ny tongotry ny vahiny zay tonga ao an-trano. Zany efa ozy Jesosy dia nosasany tamin'ny ranomaso ny tongotro. De jereo tsara le sary ranomaso izy izy na vita nanasa ny tongotro. Nanao izy izy so aza tsy anananao hanasana ny tongotro, tsy fohinao ny so na ataontsika hoe rano rezing aloha ataontsika zay na rano rezing aza tsy fohiny hanasana ny tongotro maloto. Fa ity vehivavy ity ny ranomaso navita nanadio ny tongotro. Io le sary hoe ilay vehivavy zay lazaina fa fatritran'olona, ilay vehivavy zay lazaina fa tsinotsinona na fakofakon'olona na bozaka manahitra rehefa voarainy ny famelan-keloka eo mahitana ny olana voarainy famelan-keloka dia mahavita zavatra tsy eritreretina ary ity mitsindrina tsara. Tsy nobaikony izy, tsy nangataka tamin' Jesosy hoe mba ataovy an'izao fa naipony mahavita zavatra tsy takatry ny saina ny olona mahatsapa ny famelan-keloka zay nomena azy. Fa ny olona tsy mahatsapa ny famelan-keloka zay nomena azy dia heveriny fa mangataka aminy Andriamanitra, heveriny fa mitambezo aminy Andriamanitra, heveriny fa milelaka ny faladiany Andriamanitra. Azafady tsy mbola natsapa ny sarobidiny famelan-keloka ny olona ohatrany. Hitanareo am'izany fa ny famelan-keloka Andriamanitra non seulement manova olona, non seulement miconvertira olona anankiray fa mahatonga azy ho productif ary lasa olona extraordinaire, olona farak'izay tsotra, olona farak'izay ordinaire noho ny famelan-keloka ny raisiny dia lasa olona extraordinaire izy. Izany ny afatry Jesosy tamin'ny Petera raha teo sady mpamaranana zao toriteny zao hoe rehefa mibebaky ianao Petera, rehefa miverina amiko ianao Petera dia ampaherezo ny rahalanao. Ny olona natsapa voavela eloka tompoko, ny olona nandray ny famelan-keloka mariny eo amin'ny fiainany tompoko dia tsy olona tamana eo amin'ny toerana misy azy fa tsy maintsy zany famelan-keloka zany no manosika azy handeha hamokatra, hanao zavatra zay tsy angatahana amin'ny akory fa io famelan-keloka ao amin'io no mibaiko azy, maniraka azy amin'izay ataony rehetrarehetra. Ary izay no asa vokatry ny finoana ankasitran'Andriamanitra. Tsy le zavatra ataonao no ankasitran'Andriamanitra. Tsy hoe navita nanompo any rasoa sy rabe ianao na navita nanompo tao fiangonana anao de fa le asa vokatry ny finoana. Ina le vokatry ny finoana? Ianao babo ny fitiavan'i Kristy ary ianao nahavoaray zany famelan-keloko zany. De ny symptôme mety ivelany afatarana ny olona nahavoaray ny famelan-keloka dia productif izy tompoko.
mitondra fiainana eo am'izay misy fahafatesana, mitondra fanantenana eo am'izay misy fahadisom-panantenana, mitondra fifaliana eo am'izay misy fahoriana, satria tsy izy no manao zany fa le famelan-keloka nomena azy no mirayonne ety ivelany. Vonahitra ny eo an'Andriamanitra izay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho azy mandrakizay. Ivavaka isika. Misandranao zay Jesosy eo no zany afatra nomenao anay zany tamin'ity alahady maraina ity. Ny famelan-keloka izay omenao anay tokoa ny hanova tanteraka ny fomba fijerinay amin'ny asanao, haniraka ny tongotray hamindra handeha any am'izay anyrahanao, hanokatra ny tananay am'izay tokony ho ataonay sy ny sisa maro samihafa. Eny tsy tahaka anay ianao fa soa ihany ianao fa tsy mitovy aminay, soa ihany ianao fa tsy olombelona tahaka anay fa raha tsy zany tsy misy azo niraisana ty aminay. De taio ny raim-pianakaviana rehetra am'ty alahady fetiny ray ity, ianao ane no hampamokatra azy reo koa ka ho voarainy tsara aloha izy ny asarobidiny za famelan-keloka, tsy ho ataony miraradraraka amin'ny tany sanatria fa ho toy ny anak'Andriamaso ary hampamokatra azy, tsy hamela azy tsy hahavokatra. Ny dera ny laza ny voninahitra ho anao rery any ry Andriamanitra izy ianao hatramin'ny taloha indrindra ka ho anao mandrakizay. Amen. De mirary soatsika rehetra tompoko ary mirary ny fitain'Andriamanitra ho aminao sy ny ankonanao. Veloma tompoko.